Maro dia maro ireo tonga nandray anjara omaly tamin'ny antsony Braomi Propatry ny francophonie ka nitondra ny anjara birikiny tamin'ny fombiazana ilay hetsika diabe ny francophonie izay nitony saina teny anosy teny andao arana vetrany ny ambangovangony mikasika izany. Nahasarika olona maro teto Antananarivo sy Antsirabe misolo tena ny ministera maso ivo maro samihafa miasa eto Madagasikara fikambanana tsy miakina sekoly ary orinasa ihany koa. Ilay diabean'ny francophonie izay nitotsain'ny ministera an-draraham-bahiny omaly tetsy Anosy. Nampitondraina lohahevitra hoe carnaval de la francophonie ity hetsika ity. Nanainga teny Anosy ary niafara teny Antaninarenina ireo mpandeha tongotra. Nampiseho firaisan-kina tanteraka ireo mpandray anjara ary nampiseho fa dia nampifandray tanteraka ireo soatoavina voizina ao anatin'ny zavatra iraisana dia tsy inona akory fa ny teny frantsay. Nanamarika ny fotoana ny fanentanana maro samihafa. Teo ohatra ny hetsika ara-kolontsaina toy ny fampiratiana, ny fampisehoana hira niarahana tamin'ireo mpandray anjara, ny slam, ny teatra, ny dihy sy ny zumba.